Vetivitesina trano ny pasteur Mayol ny makasika ny fanorenana ifotin'ny firenena ekena hoy ny tenany fa dia tokony ho tanterahana ny fifidianana nefa ny vahiny mpamatsy vola no misisika ny anatanterahana izany ao anatin'ny fotoana aingana dia aingana izay filoham-pirenena ho lany eo anefa raha nambaran'ity pasteur Mayol ity dia tokony anatanteraka ny fanorenana ifotiny raha manisika azy ireo tokoa ny fitiava-tanindrazana dia tokony atao laharam-pameana zany ho an'ireo olona izay milaza hoe tsy tokony atao ny fifidianana fa tokony mbola ahemitra fa mbola hanao refondation za aloha zany mitovy hevitra amin'ilay hoe tokony hanao fanorenana ifotiny io mihitsy zany hoe amboarina aloha le firenena voandeha ny fifidianana saingy ny zavatra misy dia ity le fanjakana sy ny sasany efa ny fifidianana no mampirisika anazy efa tapaka zany fa ho atao ny fifidianana dia zay mahita hoe raha tsy maintsy andeha ny fifidianana mba hahafana zay manao zay fanorenana ifotony zay aloha maka fahefana dia andao iroso amin'ny fifidianana ka io demokrasia io malalaka ny olona afaka miteny ny olona hoe aminay mbola tsy mety zao ny anaovana ny fifidianana ka tsy tokony mbola ho atao misy indray milaza hoe fa tokony atao ny fifidianana zay ny demokrasia iainantsika eto za tsy manometsiny andreo olona reo miteny an'izany fa ny hevitray fotsiny dia ity hoe io fifidianana io tsy maintsy ho tereny fanjakana tsy maintsy ho atao satria efa anatin'ny lalam-panorenana ny mpamatsy vola iraisam-pirenena koa efa manao ny hoe tsy maintsy ho atao dikan'izany tsy maintsy ho ataony zareo io ka raha ho atao io dia aleo miatrika an'ilay fifidianana ka rehefa azonao ny fahefana manao n'ilay fanovana fanorenana ifotony amin'izay zany ianao ary fanorenana ifotony izay fanovana tadiavina io nge aminay zany amiko manokana zay resy lahatra anazy io koa dia nyrafitra mihitsy tsy maintsy hovana eto amin'ny firenena voalohany amin'izany ny lalam-panorenana lalàna momba ny fananatany lalàna momba ny arenakibony tany maro be reo lalàna zay tsy maintsy amboarina ireo ary ao anatin'izany koa ny fanovana olona koa amin'ny rafitra tsiraray avy anatin'ny fanorenana ifotony daholo zany rehetrarehetra zany